atrikasa literaire na atrikasa momba ny aisoratra sy haiteny no nitotosaina teto Cachan nandritra ny 5 andro nanomboka ny 12 Mey 2024 ka hatramin'ny 17 Mey 2024. Ny antony moa zany dia ny Alliance internationale des femmes de France et Madagascar na AIFM izay tarihany Ramatoa Ranay Francine no miantso ny tenanay saika isa-taona anao hetsika momba ny kolotsaina malagasy, tena kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny teny. De tamin'ity taona 2024 ity zany dia atrikasa literaire ho an'ny fanoratana sy fiseharana teatra na tantara fisehatra. Ka ny natao teto moa zany nandritra izay 5 andro izay de voalohany indrindra fampahafantarana ny akapobeany tontolon'ny teatra malagasy. Teatra moa dia nadikany hoe tantara fisehatra, izany hoe tantara andampy azo na tantara andampy dia efa ampy ilazana izany, tantara atsangana hoy ny teo aloha sy tantara fiaino na tantara nonjam-peo. Nozaraina roa tahak'izay fa ny andohan'ny tantara moa zany tantara fisehatra dia niainga tamin'ny tantara andampy. Dia nitohy rehefa nisy ny onjam-peo na ny radio dia nisy ny tantara fiaino. Ny akapobeany sy ny famaritana no resahana tamin'ny andro voalohany. Ny andro faharoa izahay dia nanomboka ny resaka tsikelikely ny teknika na ny fombafomba fanoratana izany tantara izany, satria tanjona lehibe indrindra amin'izao atrikasa izao dia hoe ny ananana mpanoratra, vitsy ny mpanoratra teatra, dia tanjona zany ny isiana mpanoratra teatra mba ahafahana milalao teatra malagasy ka ankafizan'ny mpijery izany teatra izany. Nisy vanim-potoana teo amin'ny tantaran'ny teatra malagasy ny hoe nakaiza mpijery teatra, dia natsapa zany ireo mpilalao na ny troupe tamin'izany hoe tena miainga any amin'ny mpanoratra satria tsy misy ny mpanoratra. Mbola ny tantara voasoratra tany amin'ny taona 2700 30 no mbola ho lalaovina ve hatramin'izao fa nakaiza ny mpanoratra, dia miampotra tsikelikely ny mpanoratra rehefa tairina amin'ny alalan'ny fisiana atrikasa tahaka izao. Dia atrikasa momba ny fanoratana izay aloha zany voalohany indrindra, dia nomena ny teknika mpamoronana teknika mpanoratana azafady mba ahafahana mamorona. Dia ny andro fahatelo no nampidirana tsikelikely amin'izay hoe ndao ary aloha maky. Ho an'ny mpanao teatra dia misy ilay antsoina hoe lecture à l'italienne, zany hoe mamaky fotsiny aloha miara-miaina an'izany fizotron'ny tantara izany ny rehetra, ny mpilalao miaraka amin'ny mpanatotosa satria efa vita ny asan'ny mpanoratra. Dia namaky izahay namaky teatra scenika izahay, dia namaky teatra radiofonika tao amin'ilay tantara ao anatin'ilay boky nampitondraina lohateny hoe tantara nosoratany Adjaina. Dia iny zany no karazana fototra ny aingana, boky fototra ny aingana ka nilalaovana tantara dia nilalao ireo mpandray anjara mba ahafahany mamantatra hoe aive zao tokoa rehefa soratana ilay teatra. Ary tao aorian'izay moa dia nilalao an-tsehatra izy ireo, nasena namorona na saina namorona. Dia ny andro fahaefatra ihany koa dia tahak'izay, nasaina namorona izy ireo dia nilalao an-tsehatra. Dia hitantsika moa fa nisy ny vokany, na dia mety misy aza ohatra ny teny somary mikavivy ao anatiny dia tena namorona izy ireo ary amin'ny mahatantara ny tantara voasoratra ho art na littérature dia misy karazan'ilay antsointsika hoe aifiangaly na stylistika mahakanto ny asa iray, ny tsangan'asa iray. Dia izay no lalaovin'izy ireo. Ary ny andro famaranana moa zany dia natao anasana izay mpijery tonga eo sy ilalaovan'izy ireo karazana teatra ihany koa. Dia izay no zava-dehibe, marina fa fohy ilay fotoana ary fohy koa ny fotoana nampahafantarana, kanefa ho aminay izay mpanatotosa, ho anay izay natsony mpikarakara ka manatotosa izao fotoana izao, dia ny tenako moa zany Andriana Solatsaina Naomi izay mpanoratra, poety, mpikabary sy Ramatoa Rabelina Tanoro izay mpikirakira momba ny teny sy ny soratra ihany koa.
dia natsiaro hoe tsy nanao antso tany hevitra izahay ka niako no nanona fa raha ny antso izay a dia maro no namaly a ka dia isaorana an'ireo namaly sy nandray anjara zany a fa raha toa moa izahay ka nampita anefa izy ireo tsy nandray anjara tao aminatin'izay fampiofanana fo izay dia tahaka ny moana any an-tany hevitra ihany hoy izay hoy ny voalaza teo ka naniako aza tsy hanona akory fa dia tonga izy ireo a nanona izany antso izany ankasitrana indrindra dia mankasitraka ny radio dokotera koa mampiako ho an'ny malagasy rehetra manerana zao tontolo zao izy iny hetsika atelier littéraire na atrikasa littéraire izay notanterahany mariana moa fa izany atrikasa izany no natao dia ampitoviana ihany koa ny zava-misy any Madagasikara satria fikavana poetsy mpanoratra malagasy amin'izao fotoana izao hatramin'ny volana Jolay isaky ny tapabolana sabotsy dia manao atrikasa littéraire momba fanoratana teatra dia taratra avy amin'izay zao tanterahany eto izao ararotina ny fotoana nandalovanay satria ho teny Madagasikara izay ka ny fotoana fo izay nandalovana teto nafahana ny fampizara ary dia nisy raha teo inanona hoy ranjazana mihoatra manao hoe na inona fihezinezin'ny talenta amin'ny mpanoratra dia tapany ihany zany fa ny mpamaky no manovy izany oerana na inona fihezinezin'ny fitiavana ity ampita dia tapany ihany zany fa ireo nanohina ny antso no manovy izany oerany ary ianareo izay mpijery zao radio dokotely zao ihany koa ninonay fa andray amposy ampitiavana izay mba teny kelina tsy mpiteto dia ho ela velona ny teny malagasy ny asan'ny soratra malagasy mba ho tonga fampandrosoana any Madagasikara.